fa teratany karana iray teratany malagasy iray ihany koa no sarin'ny polisy Tetsakorondrano nanatanteraka asa fisolokiana ny alakamisy lasa teo mpanao politika malaza iray ihany koa eto amin'ny firenena no vororoy ao anatina tambazotra manao asana fisolokiana arahantsika indray ny sary miompana amin'izay. Olo malaza amin'ny resaka politika eto amin'ny firenena ny fantatra fa isan'ny tambanjotra namandretim-pisoloky roalahy teratany karana sy teratany malagasy tratran'ny polisy Tetsakorondrano ny alakamisy 12 jona teo. Sarin'ny polisy tamin'ny ariva teo ity mpanao politika ity tamin'ny alalan'ny fandrika izay natao azy. Fisolokiana roa samihafa no nataon'izy ireo. Ny voalohany tamin'ny 4 volana jona lasa teo nividy finday iPhone iray mitentina 3.4 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ny Orange Money ireto farany. Ny sekreteran'ilay teratany malagasy no lazainy fa andefany vola amin'ny alalan'ny Orange Money. Tonga tokoa ny afatra na ny SMS tamin'ny findain'ilay mpivarotra ka nomena azy ireo ny finday. Rehefa nalaina tamin'ny botikan'ny Orange nefa dia tsy nisy ny vola tao anatin'ilay kaonty. Ny 12 jona kosa indray no nanatanteraka fividianana kodiarana tamina orinasa lehibe iray mitentina 430 tapitrisa ariary ireto roalahy ireto. Tamin'ny alalan'ny fampiasana karapanondro sandoka sy taratasim-bola na chèque izay anaramatoa iray no saika hividianan'izy roalahy kodiarana tamin'ity orinasa ity. Efa tonga tao akany entana ireto farany no sarin'ny polisy.